mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no anaterako ny arahaba ho atsika tsirairay avy any tokantrano any. Ny mpanomponao Njiva Rakotoson no miaraka aminao indray amin'ity anio ity ao anatina hafatra mahafinaritra zay inoko tanteraka fa hitondra zavatra vaovao indray zavatra vaovao indray ho amin'ny fiainanao sy ny ankonanao rehetra. Anio de hiaraka eto mandritry ny minitra vitsy ary manentana anao tsy halatra amin'ny farany. Ao no mbola programantsika ao anatin'izao fandaharan'izao, mbola misy fijoroana vavolombelona, mbola misy fanentanana maromaro vitsivitsy zay hoarahanao ao anatin'izao fandaharan'izao, ka de manasa anao hanaraka hatramin'ny farany. Tao amin'ny namana atsoa daholo ny ankonana ray manontolo rehetra mba hiaraka hijery ny fahitalavitra na amin'ny tambajotra serasera na ohatra hoe amin'ny onjam-peo ianao no mandre an'izao hafatra de manasa anao tena hiantso ny ankohonana rehetra mihitsy amin'ity anio ity ilaza hoe andaotsika hivory manoloana ny fahitalavitra na ny onjam-peo anaraka ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malalo amin'ny tompo melohan'izay andehantsika senao aloha hiaraka hivavaka sika senao de anondrika lohantsika sika senao angataka ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika amin'izao fandaharan'izao mba izy ny tena hiasa, mba izy ny tari-dalana antsika, tsy handeha amin'ny fahalalako tsy handeha amin'ny heritsaiko na amin'ny herina olombelona fa araka ny ten'Andriamanitra, tsy amikerina amin'ny fatanjahana fa mifanan'Andriamanitra. Ndentsika senao hiary hivavaka ary Andriamanitra ray tsy toa manatitra ny fisaorana eo anatrehanao zay ny amin'ity anio ity. Anio Andriamanitra de miaraka aminao indray zay ny fanirinay satria ny mitondra ny hafatra na mitondra ny teninao tsy misy herinao de zava-poana ihany. Aoka tompo, enao no hikasika ny olona tsirairay avy amin'ny alalan'ny teny zay nampitondrainao anahy. Izaho de fantsina fotsiny ihany fa enao ny tena miasa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Anio mino Andriamanitra fa hikasika fiainan'olona ianao, hikasika tokantrano ianao, hikasika aretina indray ianao de ho sitrana ny marary, hikasika olona ao anatin'ny olana indray ianao de ho afaka amin'ny olana zany olona zany, ary rehefa hiasa ianao de hietro ny nofo atakatra ny saina hirehitra ny fanahy, hietro ny nofo atakatra ny saina hirehitra ny fanahy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana malalo amin'ny tompo tafaraka indray tsika amin'ity anio ity tonga saty ny fotoana zay anatotosantsika ny fotoam-bavaka alahady. Isaky ny alahady moa de manana an'le loha hevitsika hoe fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra. Efa nampianatra antsika teto hoe ny fanjakan'Andriamanitra de tontolo ara-panahy, ary any amin'ny tontolo ara-panahy de misy fanjakana anankiroa, de tsy inona zany fa ny fanjakan'ny aizina sy ny fanjakan'Andriamanitra. De misy karazan'olona hoy mantsy anao tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa hoe misy karazan'olona tsy mahafantatra hoe ao amin'ny fanjakan'iza no misy anazy. Eny, fa na de kristianina mivavaka ary mpamonjy fotoam-bavaka de tsy mahafantatra koa izy hoe fanjakan'iza misy azy. Nefa nanambara tamin'izay fotoan'izay raha lasa anabavaka tsaroana hoe tsy azontsika atao no miaina ao anatin'ny fanjakana anankiroa fa tsy maintsy misafidy isika fanjakana iray. Tsy misy ny double nationalité miaraka amin'Andriamanitra fa na ianao ao amin'ny fanjakan'ny aizina na ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao zany tsy afaka hilaza mihitsy hoe za ny anahy pastera tena ny anahy sady za mbola teo ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra no teo ato amin'ny fanjakana anankiray. Tsy afaka manao an'izay ianao fa tsy maintsy misafidy ianao, tsy misy double nationalité miaraka amin'Andriamanitra fa na ianao fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'ny aizina. De zavatra nambara tamin'izany hoe ny fanjakana raha ohatra hoe ao amin'ny fanjakan'ny aizina ianao de mazava ho azy ny zavatra ao anatin'ny fanjakan'ny aizina de tsisy fahavokarana, tsisy fifaliana, tsisy fiadanana zany olona ao anatin'ny aizina zany, tsisy fitsaharana zany olona ao anatin'ny aizina zany, fa olona ao anatin'ny aizina de olona ao anatin'ny ady, ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny fiasan-tsaina, ao anatin'ny aretina, tokantrano mikorotana sy ny zavatra maro samihafa. Andro antsika de mbola hiresaka an'izany fanjakan'Andriamanitra zany ihany zay anahitanako anao hoe tongavy ianao ny alahady zao fa ampianatra anao ihany ny tenako ho tohany le fampianarana zay efa nianarantsika tamin'ny alahady teo hoe ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao na eo amin'ny fiainanao de mila ahetsika, raha tsy ahetsika izy de tsy metsika, mila manifestena,
mba hampisy zavatra mahafinaritra hitranga eo amin'ny fiainanao, hampisy fahagagana hitranga eo amin'ny fiainanao. Ary tiako tsindrina fa tsy hoe miandro fahagagana fotsiny ihany sika fa ndeha arahantsika asa zany a, arahana asa zany, arahana vavaka ary arahana hetsika ara-panahy. Androantsika de hiresaka an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ndeha tombontsika amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany angalasaina bavy. Ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de ao amin'ny Lioka, filazantsarany Lioka 7:20, ny 1:20. Lioka 7:20, ny 1:20. Averiko any amizay ianao mba manam-potoana hijerena ny baibolinao a. Lioka 7:20, ny 1:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra: ary ny olona tsy hanao hoe indro, ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra de ao anatinareo. Averiko, ary ny olona tsy hanao hoe indro, ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra de ao anatinareo. Riavana malala ao amin'ny tompo, ny fanjakan'Andriamanitra de tsy nofinofy. Ny fanjakan'Andriamanitra de tsy anganoangano arirarira. Ny fanjakan'Andriamanitra de tsy hoe fanabadona olona na hoe anganongano-bazaha. Ny fanjakan'Andriamanitra angalasana bavy tsy paradisa fotsiny ihany. Misy manko mieritreritra hoe zany fanjakan'Andriamanitra zany de ny paradisa zany fanjakan'Andriamanitra zany. Rehefa miala eto an-tany de hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ny fanjakan'Andriamanitra de fahamarinana velona ary tena hetsika fahefana ambony ary fahefana tena misy, na hoe gouvernement tany lanitra, fahefana tena misy zay te hiaina eto amin'izao fotoana izao ankehitriny ary te hiaina ao anatinao. Jesosy Kristy raha tonga tety an-tany raha lasaina bavy a, de tsy tonga hoe hamonjy antsika sy ianao fotsiny, fa Andriamanitra Jesosy Kristy de te apiditra atsika ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Averiko, Jesosy Kristy raha hoe tonga tety an-tany tsy hoe hamonjy atsika sy ianao fotsiny mission-any, fa apiditra atsika sy ianao ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Araka nambarany tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio 9:7-30 zay tenin'Andriamanitra efa diso hainao loatra. Matio 9:7-30 de manambara hoe fakatsao aloha fanjakana sy ny famarinana de anampy anao zavatra rehetra. Ozy izy Jesosy hoe fakatsao aloha fanjakako sy ny famarinana. Milohan'ny zavatra rehetra zany de fanjakan'Andriamanitra tiany Jesosy Kristy ampidirana anao. Fanjakan'Andriamanitra tiany Jesosy Kristy hiaina atsika sy ianao ary ametrahana atsika sy ianao, ary zany fanjakana zany tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny tokantranontsika sy ianao sy ny ankohona atsika sy ianao ary ao anatsika sy ianao. Androany de te hiteny aminao hoe, ary manonona aminao hoe zany fanjakan'Andriamanitra zany ane anjaka ao anatinao zao de zao, amin'ny anao manaraka amin'ny fanarahanao an'izao fandaharana zao, de afaka hiainao amin'ny fiainanao sahady zany fanjakan'Andriamanitra zany. Averiko, ny fanjakan'Andriamanitra de fanjakana réalité spirituelle tena misy, fahamarinana ara-panahy tena mi-existe, tena misy. Araka nambarany tenin'Andriamanitra raha lasaina bavy a, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny, ndaotsika ijery tenin'Andriamanitra anankiray indray ao amin'ny Lioka 1:20, ny 1:20. Ny fanjakan'Andriamanitra raha lasaina bavy de tsy fombafomba mpivavahana, tsy fombafomba mpivavahana fotsiny ny fanjakan'Andriamanitra. Averiko, ny fanjakan'Andriamanitra, mialatsiny tompo, ny fanjakan'Andriamanitra de tsy fombafomba mpivavahana fa fahefana mihetsika ary fahefana velona, fahefana tena misy. Lioka 1:20, ny 1:20. Lioka 1:20, ny 1:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no hamoaka demonia de tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha ny tanan'Andriamanitra no hamoaka demonia de tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io de manambara fa
ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'Andriamanitra aktiva, fanjakana aktiva, fanjakana mihetsika, ary fanjakana te hihetsika eo amin'ny fiainanao, fanjakana te hiditra eo amin'ny fiainanao. Ny fahagagana rehetra tonga eo amin'ny fiainanao a de hetsika avy amin'ny gouvernemanta ny lanitra avokoa. Averiko ny fahagagana sy mivalim-bavaka rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika sy ianao de hetsika avy amin'ny gouvernemanta ny lanitra avokoa zany rehetrarehetra zany. Avy any an-danitra no manesika mivavaka isika sy ianao ety an-tany, fa ny fanapahana avy any an-danitra no manatanteraka ny fanasitranana, ny valim-bavaka, ireo zavatra rehetrarehetra zay vorainao. Ny faharoa rahalasana bavy, ny fanjakana de hetsika anankiray na hoe fanjakana anankiray tena misy système mihitsiny, fanjakana zay misy mpitarika na hoe misy mpanjaka, misy lalàna, misy kolotsaina, ary misy arikarena, misy arena amin'ny fanjakana anazy. Averiko ny fanjakan'Andriamanitra de ohatry ny fanjakana rehetrarehetra misy eto ambonin'ny tany. Ohatra hoe eto Madagasikara zao misy ny filoham-pirenena, misy ny ministra, misy ny lalàna, misy ny arikarena, misy ny culture na hoe ny kolotsaina, misy ny lova, misy ireo didy isan-karazany, dekre isan-karazany. Ohatry ny fanjakana ety an-tany any no fanjakana any an-danitra, misy mpanjaka any an-danitra any a. Ny fanjakan'Andriamanitra zafady, ny fanjakan'Andriamanitra de misy mpanjaka, misy lalàna, misy fahefana, misy arena, misy kolotsaina. Zany zavatra zany no hitatsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga an' Jesosy Kristy te hatonga, zay mahatonga Jesosy Kristy te hampiditra atsika sy ianao ao anatin'ny fanjakana, ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, mba hatonga atsika sy ianao hisitraka an'izany mpitarika atsika zany, zany mpanjaka atsika zany, hisitraka ny arena zay misy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hisitraka ny kolotsaina, hisitraka an'izany ariaina zany lalàna zay misy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Zany zavatra rehetrarehetra zany no tian'Andriamanitra hiainantsika rahalasana bavy. Tian'Andriamanitra hiainao anaty filaminana ianao. Rahalasana bavy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy korotana, ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy loto, ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy alatra, tsy misy kolikoly, ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy tahotra, tsy misy alahelo. Fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de fahasoavana, famindrapo, fitiavana, zava-tsary bidy maro. Zay mahatonga nananambara taminao tany am-piandohana teo hoe Jesosy Kristy tsy tonga hamonjy atsika sy ianao fotsiny fa te hampiditra atsika sy ianao ao amin'ny fanjakana. Eny, fa na de mbola ety an-tany ary tsika sy ianao de tian'Andriamanitra, tiany Jesosy Kristy hiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany tsika sy ianao. Zay nahatonga anazy nanambara averiko any hoe katsao aloha ny fanjakako ozy izy, katsao aloha ny fanjakako. Fa fantatr'Andriamanitra fa ao amin'ny fanjakany no afaka hitantsika ny zavatra rehetrarehetra zay ilaitsika amin'ny fiainantsika. Inona ny zavatra ilainao amin'izao fotoan'izao? Fanasitranana, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy an'izany. Asa, vady, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy an'izany. Tokantrano, zanaka, mety efa ela ianao nitady zanaka fa tsy nahazo. Sasandray mety manan-janaka ary mety maro ny zanaka ao fa de mijaly ianao, ampijaliany no niditra ny zanaka ao. Mety maro ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao, mety maro ny zavatra fampahoriana ataony fahavalo eo amin'ny fiainanao, satria ianao tsy miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra fa miaina ao anatina fanjakan'ny fahavalo. Mety manan-janaka ianao fa mety hoe mijaly ianao no niditra n'ireo zanaka ao ireo, tena hoe mijaly ianao no niditra n'ireo zanaka ao ireo. Rahalasana bavy, anio aty anentana anao. Andriamanitra te hampiditra anao amin'izany fanjakana zany, fa manasa anao amin'ny alahady zao hianatra tsika hoe ahoana ny atao mba hidirantsika ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, ary mba hijanona antsika ao, hatonga atsika tsy hitoditodika amina fanjakana hafa intsony,
Ny zavatra mampalahelo galasaina bavy de misy karazan'olona miaina amina fanjakana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy anazy nefa influencé amina gouvernementa hafa, amina fanjakana hafa, na hoe voasariky ny fanjakana hafa ny sainy, ny fony, voasariky ny fanjakana hafa ny mombamomba azy rehetra, voasariky ary mora voasariky ny fanjakany favalo. Tady io raha lasiana bavy fa ny fanjakany aizina raha akafanahanao izy, raha hitarika anao hiditra amin'ny fanjakany ny devoly, tsy zavatra ratsy mihitsy no hisaritana ny sainao, hisaritany ny fonao, fa zavatra tsy maintsy hoe mampitsiriritra anao, zavatra mahafinaritra anao. Ary tady io fa amin'ny fotoana ianao manaraka an'izany fitsiriritana na fakapanahy apetraky ny devoly eo amin'ny fiainanao zany, de tafiditra amin'ny fanjakany aizina ianao. Ary efa tafiditra amin'ny fanjakany aizina ianao, miomany ianao fa tsy maintsy hiaina faharavana ianao amin'ny fiainanao, tsy maintsy miaina faharavana eo amin'ny fiainanao. Mety misy amintsika mijery an'izao afadrao miaina ao anatin'izany faharavana zany mihitsiny. Tsotra raha lasaina bavy, atoroko anao ny alahady zao hoe ahoana ny atao mba hialantsika amin'izany hoe, mety misy amintsika manko miteny hoe zany pastera tena tsy te ho mogatratra n'izany fakapanahy zany fa tena tsy resiko le izy. Atoroko anao ahoana ny fomba hialana ao anatin'izany, atonga anao tena hitoetra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tena hisitraka an'ireo zavatra amin'ireo zavatra maro zay tokony hositrahantsika ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ohatra tsika citoyen eto Madagasikara ihany, ohatra tsika olo-pirenena malagasy eto any, inavy ny zavatra sitrahantsika amin'ny citoyen malagasy, olo-pirenena malagasy atsika senao, misitraka zavatra maro be tsika senao, afaka mandeha miriaria eny tsika senao, afaka mividy zavatra tsika senao, afaka zany hoe tsy olona gadra. Tady io nefa fa ny olona amin'ny fanjakany aizina de considerena na raisina tahaka ny olona ao anatin'ny tranomaizina, ao anatin'ny figadrana, tsy zay tianao ny ataonao fa zay tiany devoly. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa zay tian'Andriamanitra ny ataontsika, ary zay tian'Andriamanitra tsy zavatra hoe saritra be, tsy zavatra hoe hanimba fiainanao, fa zavatra hitondra anao any amin'ny fahombiazana foana. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe za manana ny hevitra hiverana anareo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Io zavatra mitranga rehetrarehetra amin'ny fiainanao io, nefa raha io de fiadanana raha lasiana bavy. Nefa raha io de fiadanana, na inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao de nefa raha io de fiadanana. Ary sako ny manambaranao amin'izany, fa nefa raha io ady atrehanao io, raha manapa-kevitra ianao zao hoe andeha hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ianao tsy maintsy mivoaka mpandresy. Raha lasiana bavy, ny fotoanantsika de ny alahady zao. Ny toerana de ao amin'ny trano manga Tanamboasainka ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Aza vela misy antony anakananao tsy ho avy amin'io fotoana io, fa hoy amantsy anao tao hoe Jesosy te apiditra anao amin'ny fanjakany. Akoatra ny hoe amonjy anao izy, te apiditra anao amin'ny fanjakany ary te ampisitraka anao an'ireo fahasoavana maro be zay misy ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe fa ao amin'Andriamanitra ozy izy ny hery avory arena. Raha lasiana bavy, mety efa nitodika visy havanana ianao nitady an'izany arena zany, nitady an'izany mba fiainana milamina zany, nitady fiadanana. Andriamanitra de Andriamanitra ny fiadanana, tsy afaka ny ahita fiadanana ianao raha tsy any amin'ny tompony le fiadanana amin'ny makan'le izy. Raha lasiana bavy, manentana anao tapaon'ny hevitra, tsy kisendrasendra na hitanao an'izao afatra zao na ny fahenonao an'izao afatra zao, fa za mino fa tena avy amin'Andriamanitra mihitsiny no ahitanao an'izao afatra zao, tena avy amin'Andriamanitra mihitsiny. Mety manontany teny ianao zany pastera efa ela ny vavaka, ahoana no asahinao hoe mbola ao amin'ny fanjakany aizina, no ahoana ny asahinao amin'ny teny hoe mbola tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lasiana bavy, matoa mbola mazivany eo amin'ny fiainanao ny fahavalo de tady io fa tsy fanjakan'Andriamanitra no fanjakana misy anao. Alahady zao fidirana intelo, fidirana voalohany amin'ny fitora sasany, ny faharoa amin'ny folo ary ny tapany hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Fotoana zay anaovantsika hetsika ara-panahy, vavaka sy fametrahan-tanana. Raha tamin'ny herintsika hoy taminao hoe aktivena le fanjakan'Andriamanitra zay napetraka ao tao anatinao, de zao iresaka indray tsika anao hetsika ara-panahy indray tsika
vavaka sy fametrahan-tanana ihany, ary iresakitsika hoe ahoana ny fomba atao mba tena atonga atsika senao tsy totitodika amina fanjakana hafa fa tena hitoetra tanteraka ary mandrak'izay ary mandraka-riva ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Na firy isanareo de ametra-tanana zay. Tena koa pasteur Njiva Rakotoson mivady sy ny ekipa mpiandry iaraka metra-tanana anao na firy isanareo de anao etsika ara-panamanokantsika. Ary ny tapany ariva de spécial délivrance na vavaka sy fanafahana, vavaka mahery vaika zay andraisantsika herin'Andriamanitra, andraisantsika fahasoavana koa de manasa anao raha ny sitrapon'Andriamanitra de tsy anao rery no tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ianao sy ny ankohonanao. Dikan'izany hoeto daholo ny ankohonana. Mbola tsy tary ianao raha anio mahita an'izao afatra zao na maheno an'izao afatra zao no manomana ny bazary de fa omanina afaka mitondra sakafo ianao de afaka misy toeranao am-piangonanao afaka isakafoananao de mijanonao ianao maraina mandraparivo ny andro. Fotoana zay tsy anavahana anara-piangonana, zay ny antony le fidirana intelo. Ary aiza matahotra ianao fa tsy teny anao zay hoe tsy maintsy mijanona ato na tsy maintsy mivavaka ato nareo, tsy mahazo miverina any fiangonana misy anareo intsony, tsy anao an'izany zay. Misy fidirana intelo reo de anjaranao misafidy raha malina anao zany afatra zany hoe za te hiaina ary te hisitraka an'izany fanjakan'Andriamanitra zany, te hisitraka an'ireo zoako rehetrarehetra zay misy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, de ny reo arena miafina rehetra de hita ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, ireo fahasoavana rehetrarehetra de hita ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, satria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa misy an'le trano fitehirizan-tsoa. De raha te hisitraka an'izany ianao de ny alahady zao manasa anao tsy anavahana fiaviana io. Raha tsy hitanao le toerana de misy laharan-tariby io ambany io azonao atao miantso an'io laharan-tariby io. Ho an'ny mpiaino onjam-peo kosa de tononika le laharan-tariby miomana ianao finday anao ny laharan-tariby azahoanao mahazo anay de ny 038 30 101 04 038 30 101 04. Aza misalasala miantso fa ao amin'Andriamanitra tsy mba manavakavaka ary efa nanambara izy zay manatona de tsy mba ho laviko. Mankasitraka anao nahakitra nijery sy ny eno hatramin'ny farany ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson niaraka taminao teto manome fotoananao ny tena koa manaraka indray. Tahin'Andriamanitra tompo.